Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarina rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. dia ankafaliana indray ny ara-banatsika rehetra manjoinjabion Radio Don Bosco amin'izo maraina zao elaela tsy niona taminareo zahay ny firarianay nefa dia tsika rehetra mba hovanina daholo ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao satria tany amin'ny vanim-potoana ny ririnitsika nisaraka teto miditra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratsika rehefa kelikely manasara taontsika ny tena izy amin'izao fotoana izao hoe mba hovanina daholo tsika rehetrarehetra dia hitany sosony tsara indray ao anatin'ny fiarahana ao anatin'izao taona zay rano satria ny taonantsika dia ny farana tamin'ny volana jolay fa manomboka taona hafa indray tsika ny fantarana mba hovanina amin'izao fotoana izao mitao anatin'ny fiboantsika tao anatin'ny fotoana naharitra ary mbola ao anatiny moa amin'izao fotoana izao na dia efa somary malalaka dia ny rariana dia hoe tsika rehetrarehetra mba hiaraka hiaina ao anatin'izay ary hozatra miaina ao anatin'izay ary ahitantsika fahombiazana ny fiainana ao anatin'izay fiboana izay dia vanina daholo tsika mba hovanina daholo ny tsirairay ny tokantrano ny fiarahamonina ary ny firenena amin'ny ankapobeny toy ny mahazatra antsika dia mizara roa ny fandaratsika lohatreto dia eo ny fandaratsika ho amin'ny famelabelaran-kevitra ary eo ihany koa ny fandraisana ny SMS lohatreto fa manaraka tsika vao mandray ny telefona na dia fanalalana ary afaka efa mandray telefona amin'izay ny onjam-peo fa tsika aloha amin'inio dia horaisitsika zay fizarana anankiroa izay dia ny famelabelaran-kevitra sy ny fandraisana ny SMS avy any aminareo toy ny mahazatra antsika dia ny ray aman-dreny ny mpanabe ny général Ramakavelo no miaraka antsika ao anatin'ny famelabelaran-kevitra eo amin'ny lafiny teknika Bruno no mikirakira ny feo fa ny sary kosa dia nambinina stadi no mikirakira n'izay sary satria mandeha mivantana amin'ny RTB live izy fandarantsika izao any amin'ny MP na message privé ny afatra miafina any ao anatin'ny fandarana io tsika no mandefa ny fanontaniana avy amintsika raha ohatra ka misy fanontaniana fa ny okevitra fitsoana vavolombelona tiatsika ho atao sy ho ararotintsika ihany koa anatin'ity fandarana ity na ihany koa tsika mandefa ny SMS tsika any amin'ny 033 08 850 02 toy ny mahazatra antsika ao anatin'ny fandarana antrany mba hovanina daholotsika mba hovanina ianao général mba hovanina Andriamato Flavien mba hovanina Andriamato Bruno Andriamato Nambina Andriamato Dadi zay mpiara-miasa amintsika eto mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko ary mirary soatsika fa zao ndray tsika rehetra vao tafahoana tao anatin'izay volana maromaro ray maro dia maro tokoa ny olona miantso ataroby hoe ny fanana ve le fandaharana roviana ihany vo misy zao ndray zantsika tafahoana mifotan'Andriamanitra nakaina sady nisy fotoana isainany eritreretana ihany koa ny hoe inona moa nanaovana tomban'ezaka raha ny tena marina aizaho aiza le izy inona ny tokony ampiana inona ny tokony ho ezaka atao fa tena tsapa mihitsy tamin'ny fanontanian'ny olona marina tsy nisy teto amin'ny fandaratsika fa ny olona miantso amin'ny telefona na mandefa SMS dia mbola mametraka fanontaniana be dia be ary le olona mangataka fiona zany hoe tsy dia nandray olona loatra aloha fa tena hoe le olona tena hoe mba raiso dia mandray olona ihany satria mbola atao anatin'ny fiboantsika fa ny ataontsika hoe ny olana mipetraka na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka eny fa natra amin'ny ataontsika hoe mpiarahamonina dia misy mihitsy ary izay mihitsy ny tena hoe ilainy tony fandaratsika tony ny tena izay fandraisan'olona zay ihany ianao efa nomboka andray olona amin'izay ve ianao zao amin'izao fotoana izao sa mbola efa nandray mihitsy aho fa nandray mihitsy aho satria tena misy olona tena hoe tena miangavy tsy ho vita telefona mihitsy tao anatin'ny fiboana marina fa tsy nandray olona maro mihitsy ako ka ny matsy tika tongavana efa andray olona foana amin'izay ve toy ny mahazatra teo aloha efa mandray olona amin'izay fa dia io miankina amin'izay fa eto mbola apatsihivoko kely Andriamato Flavien ary apatsihivinao foana hoe rehefa manome fotoana dia misy fotoana ifanomezana dia ny any tena iangaviko dia hoe raha misy fahafahana tampoka mba antsoy lazao
fa misy olona mangataka fotoana nefa satria efa lasanao le fotoana dia maty fotsiny rehefa tsy tonga zay zany gaviana mihitsy fa mbola misy olona ihany motan'izany tsy tonga izy dia maty fotsiny le fotoana. Rehefa mifarina fandarantsika dia omenanareo ihany neny lara telefona zay fandraisana amin'ny jeneraly dia minofinaritsika aloha am'izao fotoana izao fa jeneraly inona ny zavatra efa nomanina indray aran'izao fanomboana izao. Ia, ny zavatra nomanina amin'izao fanomboana izao dia mbola toy ny nataontsika foana. Izy ity manko dia ataontsika hoe mandritra ny fotoana iasantsika mianaka eto dia mitohy foana le izy. Anisan'ny mbola aloha hevitra tokony natao zany nefa tsy vita dia alao tohizana. Anisan'ny tanindrony dia hoe tamin'ireo fandarana farana nataontsika teto Andriamatoa Flavian dia hoe mikasika ny hoe ny fiantraikan'ny fifandraisana amin'ny hafa eo amin'ny tena manokana. Fifandraisana amin'ny hafa eo amin'ny tena manokana. Tena misy fiantraikany tokoa io hoe fifandraisanao amin'ny hafa io misy fiantraikany mihitsy amin'ny misy obolana frantsay zay manko mihita ohatraiky rehefa nanomana n'ity fandarantsika ity tamin'izany fotoan'izany fa zao izy moa vao atao dia tena misy mihitsy ozy hoe iza ozy ny olona ifanaraseranao matetika dia lazaiko anao inona ny toetranao. Zany hoe le fampikasokasoana tena karazany hoe misy fiantraikany any aminao koa ary zay anisan'ny zava-dehibe tsika malagasy koa ny Andriamatoa Flavian mba manana ny obolan-drazantsika mikasika izany fifandraisan'izany amin'ny hafa dia ny hoe izay miaraka amin'ny ambolambo dia ambolambo. Zany hoe tena misy fiantraikany mihitsy fa sao ianao mihevitra fa hoe zanga tovy amin'io zanga zao ary zay mahatonga indray aman-dreny tena ohatrany hoe sarotiny amin'ile namana satria avy amin'ireo karazana obolana roa reny tena mahasarotiny ray aman-dreny amin'ny zanany satria amin'izao fotoana izao manko ny tanin'ny zanakitsika indrindra ny tanora ny adolatsento dia hoe raha namany raha hoe tia fianarana dia tia fianarana io, raha le tia rendrarendra dia tia rendrarendra io, raha tia an'le hoe mifoka zava-mahadomelona, raha tia misotrosotro zavatra dia ohatry raika io satria tena mora manina moa ohatrany hoe mora voatarika le tanora. Ny antony tsy ampy tsony ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'izao fotoana izao. Efa tratran'ity Facebook ity sika dia io daholy dia zay zavatra amin'ny tanga dia any amin'le teto efa naverimberitsika teto foana Andriamatoa Flavian milazany hoe efa io le amin'ny Facebook eo tena manovy tanteraka le fomba fifandraisana eo amin'ny lafiny fiarahamonina ka miala amin'ny tontolo hita maso zany hoe le mifampikasoka amin'ny dada sy neny amin'ny mpiraitam-po atrano amin'ny ankonana dia mifindra any amin'le hita maso fa tsy azo tsapahitanana. Zany hoe any anatin'le Facebook afaka mifampiresaka ny afaka mifanakalo hevitra amin'iny fa ao an-trano tsisy tsony zay zavatra dia lasa iny mahavoatarika azy dia lasa hoe le zava-dehibe anisan'ny zavatra tena mampalelona Andriamatoa Flavian dia hoe amin'izao fotoana izao tena tsapa mihitsy fa tsy misy fampitana intsony ny atao hoe sotoavina amin'ny zanaka tsisy tsony satria tsy mifampiresaka tsony zany hoe fifanajana zany io ohatrany hoe tena apetrako tsara le hoe fifanajana satria io fifanajana io nge tsy eo amin'ny tenanao ihany dia satsika efa matetika teto Andriamatoa Flavian fa eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa le fifanajana rehefa misy ny fifanajana matoa zavatra ajainao izy tsika dia misy fitiavana ao anatiny tena very tanteraka zany amin'izao fotoana izao mba jereo fotsiny iny any anatin'ny Facebook tena manahoana ny toe-tsaina hitanao any anatiny amin'le hoe mbola misy fanajana ve any anatiny ary io tena tsy misy tsony hoe mba ray aman-dreny inge olona tenenao ataonao hoe mavaninao tena vingavingainao izy ny fitenenana tsy asianao asiny mihitsiny ao anatin'ny Facebook marina fa tsy mifankahita maso sady anisan'ny faly mihitsy nahita tamin'ny Facebook ndray mandeha hoe manomboka izao dia reny olona tena tsy manisy asiny tsy manisy fanajana ao anatin'ny Facebook reny dia io moa dia efa misy an'ireo cybercriminalité tena tokony hampiarana mihitsy tompoko zany fampifehezana zany fa tena very tanteraka mihitsy izy ary eo anatin'izay raha vao tsisy ny fanajana aza manantena hitan'izany fitiavana zany ianao satria ny fanajana ohatsika tena hoe fototry ny fitiavana dia hitenitsika tsy fandefasam-peo mpinono ty misy atsika ity dia azotsika atao tsara ny mametraka an'izany eo anatin'ny teny soratra masina fa ny fitiavana ny lehibe indrindra na io ary ny finoana nefa aizany zavatra any amin'izao fotoana izao tena malasa ny eritreritra mihitsy ary nahiezaka tahaka n'inona sika ty firenena malagasy ty
kanefa tsapanao fa tsisy fifanajana zay fifanajana zay amin'ny lafim-piainana rehetra de matoa Flavien tenenako azy fifanajana zany de tena lazaiko anao fa na hiezaka tahaka ninona ianao de mba tsy tena hoe zava-pona atao foana ny ezaka fa tsy ho tratra mihitsy le tena tanjona hoe mba hitondra fivoarana fiatsaram-piainana fandrosoana sy ny sisa mba tianatiko ka zay tena mahatonga ny hoe manisany zavatra hoe tsy maintsy mbola resahantsika ihany io le hoe fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka io tena zava-dehibe mihitsy manaraka zany de hoe io fifandraisana io de misy hoe fifanakakezana po tsy mba mifanakaikem-po tsony ny ray aman-dreny sy zanaka Andriamatoa Flavien namany ny any velany mifanakaikem-po aminy fa ianao ray aman-dreny zany tena mampalahelo misy ray aman-dreny tena mitaraina mihitsy am'le hoe na de ny fomba fiteniny zanaka amin'ny ray aman-dreny aza am'izao fotoana zao de tena ohatrany hoe mba tsy tena hoe mampiteniny mona tsisy fanajana ary tena heveriny fa tena hoe mitovy amin'ny mihitsy dadana mitovy amin'ny mihitsiny iny amin'ny fomba fiteny mba tsy lazaiko hoe eritreretiny hoe ambaniny izy azy hitanao tena misy ray aman-dreny mampalahelo mihitsy ny tonga mitaraina zavatra ohatran'izany zao generaly ny teneny zanako amiko zanako vavy ny zanako lahy de lasa ny eritreritra ianao aiza mantsy ty fireneny ty hoe ary reny mahatonga androy ilaina mihitsy ty resadresaka ty hoe indrindra moa netomboany tony fandarany tony inge de hoe tontolon'ny fitiavany tsy maintsy miresaka fitiavana zany tsika ary io fitiavana io tsy ao atokantrano ihany tsy eo ampivady ihany tsy eo ampianaka ihany fa eo amin'ny firenena ihany koa fa rehefa tena hiteny fitiavana eo amin'ny firenena de ozy fanajana zay no mitrahako azy zay zavatray efa ndresantsika teto hoe ny Andriamatoa Flavien satria tsika miresaka hoe fitiavana de efa tsika milaza fa hoe misy karazany efatra le fitiavana na tsy amerina zay tamin'ny voalohany azy sika de le hoe ny fitiavana voalohany tena lehibe indrindra de le hoe agape fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ary zay ny dinan'i Kristy tety ambony tany no io agape io ny fitiavana faharoa de ny fitiavan'ny mpivady le hoe erosy io erosy io ny fitiavan'ny mpivady efa napetraka Andriamanitra ny mpivady io ny fitiavana fahatelo le ataony hoe filiasy fitiavan'ny ray aman-drenin'ny zanany ary fitiavan'ny ray aman-drenin'ny zanany ary ny fitiavana fahaefatra de le atao hoe fileo na ny fitiavanamana ny zavatra oresantsika an'io zany de ndao tena hoe aompana am'le hoe filiasy le fitiavan'ny ray aman-drenin'ny zanany ary fitiavan'ny zanany ray aman-dreny tena ilainy io Andriamatoa Flavien raha ny marina de hoe miainga avy amin'ny hoe vatana mifanakaiky tiako mihitsy manipika an'ity le hoe vatana mifanakaiky ty ny azahoana an'io le hoe fitiavana filiasy io satria nahoana io fitiavana filiasy io vatana mifanakaiky io manompoka any am-bohoaka Andriamatoa Flavien ary zay le zavatra hoe misy mampitoy ny reniny sy ny zaza ao am-bohoaka de ny tadipoitra ohatra iny zavatra iny mandefa onja io teneniko amin'ny olona foana matetika ny olona tsy mieritreritra an'izany mandefa onja misy onja anankiroa alefan'izy io de le onja ny firaisan-tsaina sy ny fifampatokisana zay ny mahatonga ny hoe ny vehivavy mitondra voka tsy maintsy olona milamin-tsaina tsy maintsy olona falifaly tsy maintsy olona miramirana satria ny fahasairana-tsainany na ny alahelony de miampita any am'le zaza daholo de eo de fa manomboka any am-bohoaka zany de fa misavoritaka le zaza nefa eo amin'ny fotoana hiforoana ny taova rehetrarehetra ao aminy ary zany tena mazava-dehibe ka io le hoe vatana mifanakaiky io zay mampita onja ny firaisan-tsaina sy ny fifampatokisana de mitohy tompoko mandra-pahafaty tsy azo ny olona eritreretana mihitsy ny zavatra iny avy any am-bohoaka iny mitohy mandra-pahafaty satria zay no mahatonga ny zazakely hoe ampifona tatanina babena trotrona vinona oroana vatana mifanakaiky ary zay vatana mifanakaiky zay mandefa ny onja ny firaisan-tsaina sy fifampatokisana za de miteny amin'ny olona foana mpivady very olona de ohatra mirava avy am-piangonana de tsy samy fampitatana akory eny ao anatin'ny confinement moa fa ray metatra ary azaina ray metatra fa nay zany fa zao ny lazaiko ianao na de io ray metatra io Andriamatoa Flavien teniteniko io le ray metatra io apetraky ny confinement io efa mandeha le onja tsika mianakety io misy nge fitiavana de lasa fony na any amin'ny 100 kilometatra ary fa tsy mitovy ka io nge le hoe lavitry ny maso zany lavitry ny fo mitombona ndray zany zay endao fa de ty manko ny Andriamatoa Flavien tena ny tena marina nge de zao eny za tsy ilaza hoe lavitry ny maso lavitry ny fo tsy de any loatra ny tontolo tenena fa
ny tena tenenako azy toy zavatra tena mazava mihitsy tena misy elanelana napetraka mihitsy io le hoe misy onjany firaisan-tsaina tsy fampatokisana io elanelantsika mianaka io de rehefa napetraka ny confinement ngely izy na de tsy mifampikasoka sika azonao de misy firaisan-tsaina ary misy fampatokisana amintsika mianaka matoa mavita an'izao le fandarana zao de zavatra tena veriko hoe tena zava-dehibe ary tena zava-dehibe satria anisan'ny everitsika mihitsy hoe mitondra ny fifanankezana-po ary ny fifanankezana-po mitondra fampatokisana ary ny fampatokisana miteraka fitiavana ary ny fitiavana ahavitana zavatra marobe ka io zany tena anisan'ny zava-dehibe tena hoe tena resantsika ny antony resantsika ohatra hoe rehefa mba mijery fahita ravitra re mba mifanakaikezay na le ray metatra raha zao tsy maneva mampisy azy io efa mandeha mihitsy le onja fa raha vao mihoatra an'iny io araka ny mampifanakaiky azy Andriamantoa Flavien ny mampitombo n'le herin'le onja mifampipita am'le olona anankiroa de zavatra mba firifiry zao mba hoe rehefa tonga avy mianatra ny zanany mba fihinina rehefa tonga avy miasa ny vady mba mifamihina mba firifiry manao an'izany marina fa tsy ao anatin'ny kolotsaintsika malagasy zany kanefa zavatra nataon'Andriamanitra ary tena azo lazaina hoe zava-dehibe mihitsy nanaovan'Andriamanitra io le vatana mifanakaiky ary zay tena eniko ny olona foana anytsika ka hitanao zay ny mahasimba an'le fiarahamonina nge Andriamantoa Flavien mahasimba an'le fiarahamonina satria tsisy tsony le vatana mifanakaiky fa amin'ny alalan'ny Facebook sisa nga misy vatana mifanakaiky ao anaty Facebook io ny hevitra ny azo ifampitana ny resaka ny azo ifanaovana fa ny vatana mifanakaiky tsy misy ianao mety any amin'ny 1,000 kilometatra misy ianao nefa afaka mifampiresaka ary zay mihitsiny tena manafaona tanteraka le hoe vatana mifanakaiky isisy ny fanakaikezana-po io le Facebook io raha misy zavatra tiako tenenina zany tiako ampitaina Andriamantoa Flavien de tsotra hoe oka rehefa mba farafaratsiny rehefa mba misakafo aza mba mandefa Facebook fa mba miresaha zara raha misy an'le elanelana hoe eo amin'ny latabatra nge tsy misy ray metatra io latabatra io de fa amin'ny fotoana ifasakafana fa mipita le onjan'le firaisan-tsaina sy fampatokisana misy amin'ny fianakaviana misy ny fanakaikezana-po ary zay zavatra zay de veriko fa tena zava-dehibe Andriamantoa Flavien ary tena anisany ary zay mihitsy ary mandeha de mandeha moa fotoana fa anisan'ny tiako amafisana de hoe raha vao miteny izany fitiavan'izany nge de hoe araky nidika Andriamanitra nanaovan'ny olombelona Andriamanitra nefa de fitiavana ary zay mazava-dehibe le tena hoe fitiavana de za zao manontany tena ary mametraka fanontaniana mihitsy ampanaraka ny fandaharatsika tamin'ny fotoana fiboana iny mba nanahoana inona mba fiovana nisy tao amin'ny fiarahamonina nisy anao tao amin'ny ankonana mba nisy an'izany fifanakaikezana-po zany ve mba nisy an'izany firaisan-tsaina sy fampatokisana ve mba nisy zavatra tena nivoatra ve inona mba hoe zavatra tsy nataonao fa lasa nataonao amin'izao fotoana zao ka mitondra fahatsara-piainana sy ny rivo-piarahamonina tao anivon'ny tokantrano inona fanontaniana azo apetraka tsara nge zany ny zavatra mampalahelo nefa de ohatran'ny mifanohitra amin'izay indray ny hita tsy eto amintsika ihany fa lasa mitombo ny herisetra lasa amin'le fiboana tonga ny lonilony tonga ny tsy fakazahoana zay ny zavatra anisan'ny mareka ka zay ny antony tena miatrahako an'le fantaniana mba inona re mba zavatra tsara niova tao anatin'izay fotoana fiboana zay mba mety hoe tsy nanao lakozia mihitsy ianao hatramin'izay zao anao lasa mahay mahandro sakafo na ray mpianakaviana io ndray mpianakaviana na ny zanaka io ary aloha lavitra nge Andriamantoa Flavien manao zavatra rehefa manao zavatra ianao misokatra ny saina misokatra ny fo misokatra ny fanahy zany hoe lasa olona miramira na falifaly indrindra hita ny vokatra le zavatra nataonao teo de lasa mipetraka ho azy ny fampatokisana mipetraka ho azy ny rindram-piainana fa raha zavatra hafa noho izay ny ataonao tena nzatrikanao zay mahatonga mametraka fanontaniana mihitsy mba inona le fiovana hitanao amin'ny lafiny tsara ny teneniko mba inona ny zavatra tsy nataonao nefa hainao izy amin'izao fotoana zao mba inona ny zavatra hoe tsy niaina ny fianakaviana nefa lasa nanova ny fiainan'ny fianakaviana zany hoe indraindray nye ohatrany hoe tsika mieritreritra hoe mioboka fa raha ny tena marina mety fotoana anankiray manokana nataon'Andriamanitra ary efa nytenentsika teo zay Andriamantoa Flavien taloha hoe so de fotoana apetrak'Andriamanitra mihitsy anovan'le fifandraisana eo amin'ny mpianakavy na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka ary tena hoe isaorantsika an'Andriamanitra marina fa mety hoe niteraka fahasahiranana tsy azo lavina
fa nefa na izany natsany azotsika isaona n'Andriamanitra ihany ho an'izay nahita vokatra hoe niatsara ny fiainany na lasa nahay zavatra izy lasa hafa ny fifandraisanao atao soratsika n'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra fa fahasoavana fa tsy niaretina Covid-19 akory ny hoe manino zay nandefasanao ny telosia Andriamanitra fa mety hoe loza niaretina kanefa mety hoe loza niteraka fiovana tsara araka zay nandaminan'Andriamanitra le zavatra rehetra miara-miasa zay le zavatra rehetra miara-miasa mahasoa ary zengy hitanao hoe tsy nysoa ihany mety ho azonao fa mety mieritreritra ianao raha fa ho an'Andriamanitra tsara fa anasoavana anao io fa ianao mieritreritra tsy mifanaraka amin'ny saina hoe fa manina Andriamanitra no sianao mitondra n'ity zavatra ty tsy hany mihitsy fa zay mahatonga ny hoe zavatra rehetra miara-masama zao tsika zalazaka anao faly be mihitsy tamin'ny jery fahita lavitra maly nahetan'le fiteneny hoe manomboka raha-pitso afaka miantso amin'ny any ozy zany ka tena fitantanan'Andriamanitra ianao moa nana zavatsara hoe amanaraka tsika manao an'le fa tena everiko fa tena zava-dehibe anisany zavatra nitaraina ny olona mihitsy olona hoe tsy afaka mifandray amin'ny telefona io fa de hitanao fa zay ny zavatra rehetra hoe miara-maso nataon'Andriamanitra tsy teto tsika nandriny volana vitsivitsy zao tsika tonga eto de miova ny tantana miova ny fenitra zava-dehibe isoratsika n'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany eny izay ny famelabelara-kevitra karaha ny fampitinana ihany koa hoentitsika indray raha mijery ny tenitsika hoe fampitinana nefa hoentitsika iaina indray ao anatin'ny fotoana maromaro zay iainantsika satria miainga amin'ny tsirairay araka ny tenena teo miainga amin'ny tsirairay io dia eo amin'ny ankohonana dia eo amin'ny manodidina antsika rehetrarehetra ny asa ny fianarana ny firenena amin'ny ankapobeny izay no hitondrantsika ny fandarantsika mba hovanina manomboka izao tsy manomboka izao moa fa fanohizany ohatray foana nataontsika hatramin'izay satria ny radio Don Bosco dia radio fanabeazana idirantsika ary ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina ny tapany faharoa dia andraisana ireo SMS ny amakina moa zany ny tena izy amakina ireo SMS avy any aminareo be dehibe anareo ato miaraba indray tonga soa ny fandarana dia tsy hovakina ireny fa aleo le misy fotoato-kevitra lehibe ireny no vakintsika indray amin'izao fotoana izao be dehibe izy ato fiarabana zanako izy izy heritaona dia 5 taona mbola tsy mahay miteny heritaona sy tapa angamba ny teny lazaina amity mbola tsy mahay miteny vao mianatra mandeha tara ve dia inona ny tokony ataoko maninona moa no tara io nge samy manana ny toe-batany ny zazy heritaona sy tapan'izany marina fa misy ny alohabe ny fotoana dia fa mahay mandeha ny izy fa misy koa mba ohatrany taratara fa tsy midika mihitsy hoe misy zavatra tsy mety na sanatry ny vava ladiny lely fa fahasamponana tsia samy manana daholo fa tsy tara zany amiko aloha mba fitenenana hoe rehefa malady ny tongony dia votsa ny vavany rehefa aingana ny vavany dia malady ny tongony ka mety mifanaraka amin'izay ihany koa ary indraindray ny anako ny sasany tena miaraka daholo izy roa samy miainga malady daholo na ny vavany na ny tongony miaraka tena marina mihitsy zany tenenino zany za tsaroko tsara nisy ao taon'ny fianakaviana ohatrany hoe tena efa lasa netra fa ty zazy ty ve hiteny sa tsy hiteny fa mandeha foana miaraka taminy efa miteny hoe rehefa avy eo nanomboka ny teny izy dia tena tsy hay ajanona tsony fa dia tena petsapetsana mihitsy ka zay tsisy mahagakana izy zany zay petrako azy io azafady général firotoana kay ny zazavavy kely no tokony anironono faly zanako zanako manko vao 7 taona dia efa nisy nono kely mamato tsy maninona ve fa sahirana za tsy aloha hoe manatona dokotera mihitsy aloha zany tsy dokotera toe-batana konge io eny sady toe-batana zao ny raha vao resaka toe-batana samy manana ny azy ny olombelona tsirairay avy
aza mbo sahirana hoe any ny zanaka zareo atsy varatra nefa mbo mitovy am-taona am'ty zanako ty fotra tsia samy manana ary raha de raitapo io azany indray Matoflavien mety hoe le zokony a vetivety de nandeha le zandriny ohatra votavota fa le zandriny ray vetivety de niteny le zavatra ray tsisy mahataita mihitsy zany tokony tsy hampaninana mihitsy zany ka marina mangataka ny amerenana andreo fa ny ompitiavana 5 sy arena 4 mon général ay lefa ny ompitiavana 5 de zao ny voalohany indrindra teny famporisihana tompoko ny zavatra mahavanana atsika de ny teny fanabatiana amin'ny fanapepona amin'ny fanampanina sy ny sisa fa teny famporisihana zany fa mba misy zavatra tsara vitany de mba tsara be nataonao anakanao hoe ay mahafinaritra be zany zavatra ao amin'ny vady iny teny famporisihana faharoa fotoana manokana io fotoana manokana io tena zava-dehibe mihitsy satria io fotoana manokana io ny mampifanakaikem-po ny mpivady sy ny mpianaka ny fahatelo fifanampiana io tsy misy asa voatokana ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy tompoko fa mifanampy amin'ny asa ao tokantrano tsy afa-mijany koa ny zanaka ny fahaefatra fanomezana tsy hoe rehefa tonga ny tsingeritoana naterahany na tsingeritoana ny zasana zareo de misy zavatra omena ohatra eritsereo tsara fa io teny famporisihana io io fotoana manokana io fanampiana efa karazan'le fanomezana efa zava-dehibe fa le fanomezana tiany lazay hoe fantatro tsara fa mba misy zavatra tiany de amin'ny fotoana tsy ampoizy no omeo azy fahadimy farany de le vatana mifanakaiky lazaitsika teo le hoe mampita firaisatsaina firaisatsaina sy fifampatokisana zay tena fototry ny fitiavana zay zany le 5 zay le 5 le arena 4 ny arena 4 ina amin'ny teny hoe arena 4 ve sa entina enao zegny kampanisy ny arena 4 ny arena nge raha ny tena mariny de zao tsika rehetrarehetra de namen'Andriamanitra arena daholo inona le arena le talenta de za rehefa miteny endreny talenta io de ty ratsatanako folo tena ataoko ohatr' zao namen'Andriamanitra talenta marobe ny olombelona tsirairay avy fa anjaranao no mitrandraka fa tsy efatra fotsiny zany fa io ratsatanako tsy vitan'izany fa mety mahay amin'ny lafin'ny fambolena ianao mety mahay amin'ny lafin'ny mozika ianao mety mahay amin'ny lafin'ny fanoratana ianao mety mahay io izy io inona tokony ataoko fa za miteraka roa ary ny farany vo 10 volana ty hiasa za ary mahita nefa tsy avelany nefa izy manao vava rehefa vava ratsy foana resabola ary ny tena tsy zakako de rehefa misy olona tonga aty de lazainy tsisy raha manjary foana ato an-trano le ho azy ato ngamba ny tena tsara ndre Matoflavien mikasika an'io aloha mangataka fotoana iresahana fa omeo amin'ny akapobeny satria mety misy olona amin'ny akapobeny manko de zao foana ny zavatra teneny indrindra am'izao vanim-potoana zao za de miteny amin'ny zatovavy manana le talenta le tandrana talenta ahafahanao mba mampiasa ny talenta io ka isy fidiram-bola ho anao mba tsy andatsany ny vadinao foana hoe za daholo ange mampidi-bola ato an-trano lafiny anankiray zay za zany de tena mampirisika mihitsy hoe manana fomba idena vola zany hoe miasa fa tsy vitany fotony hoe tsy ilaiko ianao miasa satria sary-piaro le lehilahy de milazan'izany raha teo ambanimbani'ny lehilahy ianao de mijanona foana ao tokantranao aza mba mamokatra hoe misy zavatra hoentinao hoe ianao manjaitra de io nisy fomba volaniditra ianao mamboly de io nisy volaniditra tsy afaka hiteny mihitsy izy zay ny mahatonga ny lehilahy hoe manapotika zavatra volako zany nanao an'io fa latsalatsana foana le izy ka zay mahatonga ozy hoe za de mampirisika indrindra ny izy hoe na vita fianarana miasa dadasineny la ny vola na mpianatra anao nazahoanao no toerana io tsy zay olona hoe akavady anao ny teny anao hoe tsy ilaiko miasa ianao fa manapitra ary ny volany mampisokatra ny saina fo fanahy fanananasa to fa de mampirisika an'izany mety tsy tovizako fijery amin'ny olona fa tena fa mankaleo mihitsy ary mampalahelo manko fa tsy hoe mankaleo mahita le fitarenany vehivavy hoe latsain'ny lehilahy satria izy mikarama asa ohatrany eo koa nge ohatry ny asy everina fa vita mora mangalange mpanampy ahitanao azy asy manao an'io zavatra rehetra ataony vadinao ahitanao hoe ohatriny ny karamana angatahany aminao za toko hiasa lavitra ny vadiko ny zanakay heritaona sy tapany isan-kerinandro vao mody zay misy fiatraikany amin'ny zanako ve zany fisaraha-toerana izy amin'ny dadany zany efa ny tenina teto foana ndre Matoflavien
Onao mametraka amin'ny fanontaniana io ngamba tsy dia mpanaraka loatra amin'ny fandaharana fa za dia milaza foana hoe ny mpivady na ny mpianakavy kely tsy tokony isara-toerana. Tsy maintsy miaraka misy fiantraikany na tsy maha-eo ny reny na tsy maha-eo ny ray. Efa tsy fidina raha hoe sanatrin'izany maty na sanatrin'izany misaraka. Fa raha mbola azo atao tompoko ny fiaina mpianakaviana, ny fiaina ny tokantrano ambony lavitra noho ny je fidiram-bola. Na dia atao hoe ny vola raha nozatry ny fiainana. Zay aloha fatiako azy. Mety tsy mitovy fijery aminao fa zay aloha ny any fantatro amin'ny mamparabe. Mangataka torohevitra fa izay mivady miady lava. Ny antony dia mitady firaisana isan'andro le rangahy. Dia za nefa tsy mazoto tena mijaly. Zany inga mandeha matoa Flavian andao ataontsika hoe alao resaka hoe mangatary fotoany. Nareo mivady mihitsy fa tena afaka resahantsika telo mianaka tsara mihitsy mikasika an'izany. Fa eto ohatrany manahirana ihany satria tsy ny olona rehetra nge ny mpivady daholo eto. Zay. Manana zanaka vavy maty vady izy io. Zanany roa mbola niteraka roa indray. Nefa izy tsy manampy ray aman-dreny nefa ireo zaza efatra. Dia ato amiko inona ataoko fa tena madito io zanako io. Le izy any dia zay io tena tsy fandraisana andraiky fa tsy fahatsapana andraiky tany anaova mahatonga ny olona manao an'io. Raha fataotao tsara fa ny anankiroa rehefa manan'eny dia mbola ampianao anankiroa hafa indray. Dia rehefa avy eo indray dia lasa ampitanao amin'ny olona le fahasairananao, fahajaranao amin'ny olona. Tsy fandraisana andraiky zany amiko. Fantatro tsara fa hoe tinja zay nge ny mahatonga dia matovy Flavien. Hoe ny fieritreretana ny teny hoe zao ny zavatra mety ho vitako dia zao ny zavatra atao. Fa tsy hoe ka tsy ny olona ve tsy hanampy anay. Fa maninona ny olona ny hanampy anao ka ianao niteraka efatra ko ny olona ny hanampy anao. Maningely izy. Vita matona atao. Mampatsiaro ahy mihitsy olona indray mandeha nandeha ivelona Antananarivo izy ity. Dia nanao le miresaka ohatrany hoe amin'ny école des parents. Dia nisy ray mpianakaviana. Dia tsy fantatro na efa nisotrosotro izy na ina fa na le fomba fiteniny ara dia ohatra mivatravatra be mihitsy hoe za zao izy miteraka fito nefa za mitarika tsarety izy mba manampy Tosa hoe iza ny lazanao hoe miteraha fito. Iza no menao tsiny amin'izany. Fantatro tsara fa ohatrina ny vola mihitsy amin'ny ianao mitarika sarety. Ko manina ianao miteraka fito. Dia avy eo ny fiarahamonina no menao tsiny. Izy dia azafady tompoko fa tsy za mihitsy tsy mba mahatsiaro hoe voatohina amin'izany mihitsy ahako. Safidinao niteraka fito. Azany olona no menao adidy. Adidinao fa tsy adidin'ny olona. Atao izay mahavelona ny fito menada fa satria ianao nanao an'io. Fa tsy tonga indray rehefa avy eo dia io ny sitrapon'Andriamanitra. Marina fa miara-miasa aminao Andriamanitra. Fa misy safidy koa ity efa miresaka lava be mikasika safidy teto. Za ry mpianakaviana ny zanako vavy matoa 20 taona. Misy lehilahy miaraka amin'izay. Zavatra atoroko azy tsisy arahana fa zay teneniny io lehilahy io ihany no ataony. Inona tompoko no fanapahan-kevitra ho raisiko makasitraka. Io nge mahatonga dia miteny rehefa metaka fanontaniana ohatran'io foana ny olona dozy aho hoe aza dinitsika anie fa Andriamanitra nge na misy safidy ny olombelona tsirairay avy. Ny safidy tsy midika hoe zay tiany ataony foana fa ny safidy io ifampiarana mifamaritako ny safidy raha tadidinareo tsara dozy fomba napetraka Andriamanitra ao amin'ny olombelona ifandraisana olona roa ka ahitana vokatra tsara amin'ny andaniny sy ny kely. Zay ny atao safidy. Miteraka vokatra tsara amin'ny andaniny sy ny kely. Fa raha vokatra tsara fotsiny amin'ny andaniny fa tsy amin'ny ankilany tsy safidy zay. Isaky ny miteny eto matetika le matoa Flavien ny ohatra resaka foana dia hoe fonjana mpianatra teny amin'ny université dia fantatra ny andro tokony mba tsy tenenako hoe ny andro tokony maronisy aminy dia fandriny ray aman-dreny no andehanany le zanany eny université fa tsy safidiny. Ina tiako lazaina. Olona tsy teriteritra ny anao dokotera dia tiako anao dokotera ianao anaka. Zay fandriny dada sy neny dia lasa manao. Avy eo tsy afaka. Premier année lasa mifindra any amin'ny lettre, deuxième année tsy afaka indray. Avy eo lasa makany amin'ny droit. Satria nahoana? Satria tsy safidiny. Ary misy indray koa raha le hoe marina fa fandriny dada sy neny dia mba mpanovina iny dia mahazo diplôme na licence izy na maîtrise. Avy eo tsy mivelatra mihitsy izy amin'ny fiainany. Satria tsy safidiny. Dia zay le tokoa raha vao miteny safidy zany ianao dia tsy maintsy misy fahatsara-piainana na fahafahapo
amin'ny andaniny sy ny ankilany ho an'ny dada sy neny ary ho an'ny zanaka ao samby afa-po daholo nareo satria ny zanaka ange rado ny fitenenany ango azay zavatra ray ianao ray aman-dreny iny voalohany hoe rehefa hitanao hoe tena sambatra sy finaritra zanaka ao miasa ataony ianao ny voalohany sambatra izy sambatra fa ianao koa sambatra zay zavatra ray ny azadinitsika satria hoe nanaraka nyteny hoe avy eo zaza tsy misokatra tsy finaritra amin'ny asa ataony raha be tsy ilaina tsony ve ny mialatsiny raha ikabary izy milaza aminao hoe tsy ilaina tsony aza mikabary rehefa tsy hialatsiny ary rao tompoko ny sotoavina apetraky ny atao fikabariana ny rafitra zay ny rafitra za de tsy manaiky mihitsy zany tsy anaovako tsony satria za efa misy fotoana tsy mikabary tsony de mandà mihitsy tsy anao tsony satria ohatrany tsy mame azina an'le fikabariana mihitsy efa misy rafitra mipetraka mazava tsara eo misy obolana tsy maintsy ampiasana misy anteny mety apetraka misy an'izao misy an'izao rehefa tsy mahavita an'izay aza mikabary ny any de apetrako tsara zay zavatray fa tsy hoe zay mahay mipetropetrona sy miteny aingana sy miteny an'izao de hoe kabary tsy mpikabary zany any alao manaza tena tompo rehefa tsy mahafetrara ny rafitra satria sady kolotsaina io no tena hanitra nentin-drazana moa ny fitenina azy hanitra nentin-drazana mihitsy ny fikabariana ka mahanitra nentin-drazana zany aza sombanareo le hanitra asa zavatra hafa tratranay sy ny zanaka ivalo taona ny fanoroka tamin'ny bandy ny vatiko raha nitsena azy zay roako izy tsy mety mandeha efa ho lava le izy inona ny tokony ataoko miasa izy io fa za no eny ka le izy nge matoa sanatry ny vava ladinilela mampirafy na ny lahy na ny vavy misy zavatra tsy hitany ao an-trano miasa izy io izy fa zany mamelona zany hoe ny vola zany tsy ataon'le vavy ao an-trano fa le rangahy ihany no mamelona eny ka satria mety efa napetraka le hoe azay nge maloha mpianakaviana ny loha mpianakaviana le matofy lavie fanampiny sy famenony karamany vehivavy raha toka fa ianao ray mpianakaviana ny tena tompona andraikitra voalohany fa am'izao fotoan'izao kosa nefa de miteny mianda miambafy tompoko fampandehanana tokantrano fa tsy misy hoe ny lehilahy rery na ny vehivavy rery zay zavatra ray oka tsy ho adintsika mihitsy zay zavatra ray fa hafa ny talo hoe ny ray mpianakaviana no mitady vola de ndre ny mpianakaviana mikaraka zao ny samy manao samy mitady vola azay mahatonga miteny hoe tsy misy asa natokana ho an'ny lehilahy na natokana ho vavy na de ao atokantrano ara tsy any loatra ny olany fa any am'le tratra ny fanoroka tamin'ny ka de matoa izy mifanoroka amin'ny bandy de ao an-trano izy tsy mahazo ininina aminaoko ary ingely izy io nge le vatana mifanakaiky ndre matofy lavien nefa mety mahazo ihany izy ohatrany matoa le rangahy sy ny zanany mandeha mitsena azy olona tsy tiany tsy tsena iny mihitsy fa mety le ray koa mety izy milaza aminao fa tsy asa rotapiaro ny tena andehanana saza mety tiany koa vady matoa izy saropiaro matoa izy mitsena an'iny fa tsy tsena olona tsy tiany izy ka ny mety ny fahatsarotram-piaro ny olona sasany nge eritreretiny hoe fitiavana n'le fahatsarotram-piaro za milaza hoe ny olona saropiaro tompoko tsy tia satria ny antony tsy misy fampatokisana ary io tena materaka ny olana ao tokantrano tsy mba naneritseritra ny manao inona le lehilahy ohatra de avy le raha matao taiza indray zao ianao tonga de zavatra hafa ny eritreretiny izy indray zao io message ao anatiny eo io na ny lahy na ny vavy teto tenentsika teto foana de matofy lahy aza de lava maso mijery ny telefony ny vadinao fa ahita aloha zany ianao satria indraindray mety olona diso numéro no nandefa le message de tsy non zavatra fantegny teto mihitsy andro amin'ny 6 alina maneno ny telefony jereko misy message zany fa naneny ianao ny tsy tonga taiza kosa ianao am'izany koa ka fantatro zao fa zavatra diso satria tsy nanana fotoana tamin'olona ako tsy de miala bala zany miala tsiny tompo fa tsy niala bala mihitsy fa tena zany mahatonga sampiteneniny eto de satria zavatra mety mitany zany alay fisaretsaina ohatra hoe nivadiko mandray an'le telefoniko zay ny zavatra izy ve araky ny teninao to izy ve ino ahoanary ny amin'ny 6 alina le olona niantso anao raha fa saingy zao efa mipetraka le fampatokisana de mipetraka fotsiny de miteny mety manontany azy izy niantso anao teo otra olona diso numéro zay zavatra ray fotsiny zavatra teniny de vita fa tsy lazandray iny lasa ady hoe ampiseho ara hoe ya
tonga soanareo za misy fotoana tena tezitra sy sorena rehefa misy olona manao ny tsy mety amiko eny fanadian'ny vadiko azy fa rehefa mifankahita amin'iny olo iny de tsy mahavita miteny azy na de na miavina aminy fa mandray tsara azy amin'ny fotoko miatsara ivelatsy ve za am'zany sa ahoana tsy fiatsaram-belatsy mihitsy zany fa fahatsara-toetra fahatsara-toetra mihitsy zany aminy satria tonga de ohatsainao de hoe hitondra inona nefa moa zao raha efa maly eto satria aloha ve ny lafy tsara ny raisina de mitsikitsika aminy ahako tena ndraindray de matovilavy tena tsy vitan'ny olona mihitsy manao zay mety misy zavatra tena hoe makarary ny sainao ny tsala am'zany de manindry fo aloha zay ny atao na iteny ara aza amin'iny le enti-po iny tendrim-po tsy manao le foko mitony ka zay indrindra rehefa tony tsara ianao fomba manontany hoe na lasa fisainana le zavatra nitranga teo fa ahoana ampananjavanao any ohatra tanao tsy midika hoe manameloko ianao ohatrany hoe tsy azonao le izy de mba tia azo fanazavana matoly anankiray mamaly tezitra enjehany eritreritra fa raha tsy olo enjehany eritreritra izy de hoe ay iny nge ohatra zao e tanao teny tsotra sy mazava tsy mila miolokoloka akory zay le izy nefa mety manimba koa zay amin'ny lafindray satria raha ohatra manimba raha ohatra ka hoe le izy kobony ao anatin'ny fony fa rehefa mahita an'le olo izy de mody sarika de manimba azy zay tsara velatsy izy zay tsy mety mihitsy fa zay ny mahatonga hoe toneo aloha ny fo raha vao hoe tonina ny fo de fa karazany famelan-keloka ataonao anaty zay zay zavatra zay fa ny mety tsara velatsy aloha tsy tsara satria rehefa avy eo mipoka indray de tadidiko tsara le nataonao tra raha fotsiny tsy niteny rafitra indray ny ady ary zay nge lisy tsy misy idiran'ny loha-hevitra fa saika ambany tany azafady inavy re fihetsika tsy tokony ataon'ny olona bevoka sy ireo sakafo tsy azo hohanina amin'ny sotra betsaka any amin'ny rasazy kosa angamby hoe de izy kosa angambany santra ikefanareo nytiany anotaninako zao foana nyteneniko teny ny olona mitondra voka tsy maintsy olona milamitsaina tsy maintsy olona falifaly tsy maintsy olona miramirana ary olona manana fahasalamana tsara ka le fahasalamana tsara miakina amin'le sakafo hoanina io de nantsazy fa manano dokotera no miteny aminao hoe aza mihinana sera be loatra aza mihinana zavatra mamy be loatra aza manao an'zao aza manao an'zao ary ny zavatra tena ilaina ihany keo de le ohatrany hoe za tsy teny hoe fanatanjahantena fa le mandeha tongotra hitanao ny any ambanivohitra ndre matofy lavie indrindraindrindra rehefa kaiky hoteraka de mitoto vary hoe manamora fiterahana ny fanaovanjavatra manamora fiterahana tena zava-misy mihitsy zany zao ny any ambanivohitra de ohatrany fa tsy de mieritretra hoe rehefa bevoka de tianao iny vao maiky ianao sahiranao raha tsy manao inina fa za moa mitondra voka de rangady olo manao raharaha de za sahirana eo anao fa mandehana tongotra indrindra moa rehefa kaiky hoteraka de le mifovo maraina makarivotra madio miaraka nareo mivady mandeha tety am'le tongotra manamora ny fiterahanao iny tompo de ny mpianakaviana valo amin'ny 30 taona za tena tsy te iray amin'ny vadiko mihitsy de lasa ady foana hoe manao sipa nefa tsisy an'izany fa mba mangataka torohevitra aminao generaly misaotra de tsy maintsy mangataka fotoana ho anareo mivady de tongavana tsopavady dolo igny mandaraka nyfandaratsika sarotra be miteny zavatra ohatran'izany azonao indrindraindrindra tena fiaina manokany mpivady zany ary zay apetrako tsara ny taony hoe fitenin'ny malagasy hoe ny tsy ambaratelo ny fanambadiana zay matoa tsy ambaratelo misy dika fa mety hoe rehefa tsika telo mianaka fotsiny miaraka de za mampanabe na tonga hoe anazava aminareo fa tsy hoe akory hoe fitsabahako amin'ny fiainanareo manokana mikasika ny mampivady anareo zay le izy tena nasoa sy nazoky lesona betsaka teo amin'ny fiainako ny fandaharana ataonao generaly miraha sosa mivavaka ho anao tenako mba ho salama mandrakariva sy ho ela velona ianao ka ifanatitra amin'ny fianakaviana sy mivady aman-janako misaotra indrindra toko zanako sy fotoana mbola badalela nefa ny namany efa tena tsisy badalela inonao toko le izy ingy indraindray iny ndray mandehaneny mabadalela an'zany any ame ohatranao inambara de hoan'ny baba vary tenenao hitanao
tena na de mbola tsy mahay miteny ary zao tena teny mazava atao aminy fa za fofoezina babary maninona ny babary tsy mety zany tena teneny mazava tsara mi hitanao fa na ny zaza omboka io ange ka azo iresana de matovy laveny miaino zaza io ny zavatra tontolo mandritra zay mahatonga hoe tokony ho falifaly tokony ho milomelona raha tia miaino muzika andreniny lasa tia muzika io zaza io iny zavatra mahafinaritra anao iny tena miampita any amin'io zaza io daholo ka zay mahatonga hoe rehefa miteny aminy de tena miteny mazava za miteny aingana fotsiny de rehefa atsoina koa de avia tianaka mipetra tsara tia ny ana ohatra zany hoe tena misy lafa ny fitiavana mihitsy rehefa miteny tsy ndraiky petra eo lasa tsy fantatry le zaza tsony le izy ia mahafinaritra le fanakalozan-kevitra generaly zay zao mandalotra tamboho de faly mandre anareo ary toetra pitata makasitraka za sy ny olo tia koa niaraka 3 taona zay zao zay ikasa hivady nefa za mbola tsy mazoto iroso am'izany vehivavy manoratra 20 taona rehefa mbola tsy vonina ao de aza maika fanambadiana tompoko mandra-pahafaty am'izao fotoana zao manko de matovy lavendra indray rehefa tonga amin'io araka 20 taona 20 taona 20 taona zatovavy de matahotra hoe fatara ny anambady sao de tsy mahita vady tsony de na olona tsy sazy zao aza de manambady 3 taona orinan'iny misaraka raha ny tena marina nge raha ny tena marina azonao hoe tsara ny vehivavy raha miteraka alohan'ny faha-telopolo taona ny an'izay fotsiny aza maika an'izany hoe zavy mbola hiteraka dama de zay fotsiny apetrako tsisy avy am'izany koa ny lehilahy hoe mba tsara ihany ny lehilahy manambady alohan'ny faha-telopolo taona zay zavatra zay satria mba am'izay mba miara-lehibe amin'izy misy lehilahy miaraka amiko efa ny sarabady izy mananjanaka 3 mbola tsy vady ny akory za de efa asainy manampy azy amin'ny fanampidirana ny zanany ina nataoko tia ve izy am'izany tiavy izy am'izany zany efa vita fisarahampanambadiana raha-panjakana ve olo io fa raha mbola tsy vita fisarahampanambadiana io azon'le raha matotompom-bady torina ianao hoe mpangalabady ary efa verimberiko eo tokoana fa ny olona mangalabady n'olona tompoko farafa-kely ny efa bolana tranomaizina le vehivavy ary raha ohatra raha moa mety hatramin'le vadinao koa mety ka zay indrindra anatiny fajangajangana mampikatra zay zavatra ka zay ny ataoko hoe raha mbola tsy vita ny fisarahampanambadiana ara-panjakana de mba mipetrapetra tsara ihany fa sahirana ary za de miteny mihitsy amin'ny tompom-bady torio le mpangalabady n'olona am'izao fotoana zao ngeny de matovy lavea tena mahavariana efa niteneniko teto ihany manao any amin'ny sekoly akizy any amin'ny classe de 4e akizy vavy no mametraka fanontaniana ohatra hoe fa maninona kay raha misia ny lehilahy efa manambady ny tiany tanora am'izao fotoana zao satria de rendrarendra de miteny amin'ny mihitsy hoe de mba fadio zany zavatra any fa na de mbola kely ohatrany eo zange ianao ka mangalabadin'olo azotoriana ma azotoriana fa sao de mihevitra zany mbola tsy feny 20 taona indrindra ianao olona mbola tsy feny 20 taona ka ina no ny rahanao amina vadin'olona zavatra mahavariana fa misy fomba fiaina ohatrany am'izao fotoana zao de alao azavaina tsara hoe ny mangalabadin'olona de mety miditra ponja efa bolana farafahakeliny ny mihoatra tsy ferana za 17 taona tsy mba mandray hevitra avy amiko mihitsy ny raiko fa de tsy maintsy manaraka ny heviny foana fa na mety na tsy mety ka zay nge le lazainy hoe safidy tsisy safidy mihitsy nge io zazo io dikan'izany de tadiditrika ray aman-dreny fa rehefa tsy amenao safidy ny zanaka nefa ny safidy tena avy amin'Andriamanitra hoe fomba fifandraisana azagaga ianao raha lasa mamaly valy io azagaga ianao rehefa lehibe hoe ary ela sisy tsy miraharahanao tsony tsy manisy vidiny ianao tsy manisy asany ianao ny antony nanaovanao azy tan'izay fotoana zay am'izao fotoana zao ngendra mahatofy lavea misy zanaka tena mitahiry eloka amin'ny ray aman-dreny tena misy iny zany tenentsika teto hoe tovavy zao de sa mamelaka tamaina any reniny tovolahy zao de sa manisy totoandro mavaky raha ny orony dadany misy zany tompoko sady ny olona nge manana zoany eo hevitra zay nge le safidy tafiditra anatin'le zo fototra le faneho-kevitra ka tokony mba hoe ampahafantarina azy hoe mety na tsy mety le izy fa tsy tonga de hoe zay teneny indrindra de hoe ka satria tsisy
zao tsisy fanakakezana po tsisy fampatokisana zay ny mahatonga an'io fa za milaza aminao tsy misy ray aman-dreny tsy ho tianjanany fa za de miteny ny fitiavana de tena mipetraka amin'izay le hoe fifanajana ary io fifanajana io le lafiny safidy ao anatiny ny andro tokony mpianatra eny université ny fa indrindra aman-dreny daholo fa tsy safidin'le mpianatra avy eo de mamerina ary na ohatra araka tafita mahazo diplôma tsy mahita fahafinareta na fahasambarana am'le asa ataony akory tsy zavatra kely izy Honao tompoko raha 12 taona ve za mbola tsy haiko zay atao hianatra tsisy moyen hiasa tsy mahita hoe aizanao le tsy mahita torohevitra inona no mety atao mangatafo fotoana io za tena efa miteny ny olona foana indrindra any amin'ny lafiny fampianarana rehefa sekoly ny miantso ahy tadidio tsara aho ny zavatra fadina voalohany indrindra de hoe mampisaoty klasikisy sy fanao mihitsy faharoa raha mieritreritra ny anohy fianarana eny amin'ny intermanontolo eny amin'ny université ny zanakao de ao amin'ny classe de seconde ny fanaovana ny hoe torohevitra sy torolalana amin'ny zavatra tokony ataony ny baka tokony ataony sy ny filière na ny sampana tokony andany eny amin'ny université seconde zay de fa lazaiko foana andray aman-dreny ary za de miteny amin'ny sekoly mihitsy hoe rehefa tonga amin'ny seconde anika izy minareo taleha-tsekoly mba mangata olona iresaka amin'ny mpianatra manao an'izay le hoe orientation scolaire et orientation professionnelle zany hoe toromarika amin'ny taranja na ny sampana baka tokony ataony ary indrindra inona ny taranja tokony ataony amin'ny université fa tsy mandeha fotsiny amin'izao ny tenenako zany manko de zao hoe misy azo lazaina hoe taranja tena manavanana an'le zanaka ohatra ataoko hoe amin'ny lafiny teny vahiny de nefa le janany iny tereny anao dokotera tanao zay de fa tsy mety nefa io zanany io raha mandeha any am'le hoe fanaovana teny vahiny makany amin'ny lettre de tena lasa mihitsy fa de hoe ny fahandreny mba tiako mijanako mba misy mitsabo eny tompoko ilainy zany zavatra zany fa naizana zany aleo lavitra le safidiny fa sady mitondra vokatra tsara ho azy io no mitondra vokatra tsara ho anareo fianakaviana rehefa misondrotro zazy io zay le izy za surdoué mba mila conseil fa tsy mahay misy communiquer nina izy surdoué hony izy de tsy mahay misy communiquer io anisan'ny azo lazaina hoe tena fahasairana ngezabe ny ray aman-dreny fa ray aman-dreny telo na efatra angamba zay nefa tonga tonga manana zaza io le lazaina hoe surdoué zany hoe manana faranita-tsaina marani-tsaina ambony zany hoe io zaza io tsy mahay miaraka amin'ny ankizy mitovy taona amin'ny mihitsiny ary zay tokony ho fantatry ny ray aman-dreny de avy eo le zaza kamo mianatra kamo de hoe izy tigny mahay fa kamo mianatra ka zavatra efa hoe ny ankizy miaraka aminy ao am'le klasa efa hoe le zavatra ampianarina azy ao fa tsy misy manito anazy tsony fa de zay tokony ho fantarina mihitsy raha vao manana zaza surdoué tompoko hoe manana faranitsany ohatrany io de na ianao mitady mpampianatra manokana na ianao manatona olona mihitsy ilaza aminao hoe ty zanakareo ty ka manana faranita-tsaina miavaka de zao zavatra tokony ataony izy olona ndray aman-dreny fa ny olona ty manoatra antsika ty izy mihitsy manoatra antsika inona ny tokony atao satria tsy mahay an'izay fanerisiran'olo mety maranitsaina angely ty tanoratsika ty ndray matoky lavien fa tsy matoky teny tsy fatokisa-teny io mahatonga azy manao io ka rehefa tsy misy ny fatokisa-teny efa andresantsika teto ny fatokisa de ozy mangatandray fotoana fa tsy vita eto zay zavatray fa tsy fatokisa-teny io za to vavana 20 taona mifandraina lehilahy 20 taona de lasa ny fankaty zay nefa izy manambady inona ny tokony ataoko za nefa ty azy de sanatry ny vava ladiny lela tsy maniry an'izany ho anao anaka sanatry ny vava ladiny lela toriny de vadiny ianao de am'izao taonanao zao ve anao ny andeha any amponja zava-dozany zany amponja zany andre matofy lavien tsy hoe za efa niditra tany amponja ny tenenako azy fa efa nanao famelabelara-kevitra mihitsy am'le ren'le hoe tanora mania eny atany mory reny de mahita an'le fomba fiainany zareo tena hoe aza mbo mandeha am'tony ihany marina mafy zay zavatra zany mbola any am'le tanora mania fa le tena olona hoe
no namono olona na nangalatra zao tsy fantatro fangamba dia vao maika zava-doza tsy fantatro aloha zanako 12 taona mbola tsy manao sipa fa mbola be lalao be hiditra seconde izy zao de matahotra za hoe iova anao sipa am'izay izy de mba mangataka torohevitra tompoko amin'ny fanabeazana azy za mantsy mère célibataire eny ka zay nge hoany mahatonga iverinareo fa hoe amena valiny tsotra ao anatin'ny 3 seconde anao magnatao a fotoana matoa amin'ny tenin'izany fitiavako anareo hoe tena hoe mazava tsara le resaka fa tsy hoe za te mila olona araky ny tenin'Andriamanitra avy anao mitady lambosasara avy anao gagagatahany le olona fre kenao ny tongavany hoe sy mangataka fre za vavy 30 taona mbola tsy manambady fa ny olona efa manambady foana no mikôty ino tokony ataoko ka zao ny raha vo efa olona manambady dia efa amboary ny sainao ny dia apetrako foana le hoe loza mitatao dia ny hoe mety miady ianao raha torian'ny vadiny miakina aminao mihitsy nge ny fahaizanao mifanerasera amin'ny olona ianao ve tsy hifanerasera afa-tsy ny olona efa manambady ary matoa ny olona manambady mora ataoko hoe manadala olona manambady izy koina iresany aminao zay dia atao hoe manadala dia satria ianao tsy mahay miaraka amin'ny olona mitovitonao aminao indrindra olona hoe mbola tokantena fa tsy manambady za le raha 12 taona na ny hevitra ao an-trano za dia ozy neny hoe izy ony zao ny lehibe malahelo za satria ny afara tamin'ny fandroahana anazy zany nialy za satria za efa miasa nefa ny fanakianana foana no ataony eny hitanao zavatra ohatran'izany zao dia tena mila hoe tongava am'resaka satria misy zavatra be dia be mihitsy ao am-ponao sy ao tsainao tsy efa tsy zakanao tsony iza ny iresahako anio iteny amin'ny havana ako mety tantaraina eny amin'ny hafa teny amin'ny mpiara-miasa sody zany ndray ny latsandry zareo dia alao manatona mpanabe zay fotsiny taritra ny fandaharantsika mankasitraka antsika rehetra niaraka atao anatin'izay fotoana izay dia raha ohatra ianao te iona amin'ny général satria fa nanasa antsika izy teo hoe tongava amin'ny resaka dia atsoe aloha ny lara telefona 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefona 87 dia angatanao ny lara telefony généraly amin'ny ao amin'io 22 443 87 io dia rehefa azonao généraly dia mangata fotoana amin'ny généraly rovina amfiry aiza ny fotoana zay fanaovanareo rehefa omeny anareo zay fotoana zay dia ajao raha sanatria misy ny tsy fahafahana tampoka dia azo atao tsara ny miantso ny généraly hoe tsy afaka indray no zao antony zao dia afaka mandray olona izy amin'izay fotoana zay tsy tsika rery ihany koa ny asa mandrarasy ny editsiny andraiky sasy izany fa be dia be fa fitiavany atsika matoa izy manatanteraka manetry tena mandray atsika mandrano fotoana ihany koa andray atsika rehetrarehetra noho izany ajaitsika izay ny fahafantarana ny tena toetran'ny olona ihany koa dia ny fanajana fotoana fa rehefa mahay manajara fotoana ianao dia hitataratra eny aminao sahady ny fahavononanao amin'ny lafiny zavatra maro isan-karazany ka mila ajaitsika izay ny fandarantsika dia mifarana hatreo aloha ny amin'ny anio fa manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray birenao teo lafiny teknika dadisina ambinina ny kirakirany sary mandeha mivantana amin'ny RTV live ny fandarantsika ny fotoanantsika manaraka roa amin'ny heriny indray veloma tokoka mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanona